ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany fa tamin'ny enemana nanaovan'i Jehovah lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro 7 dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Exodosy 1:30-7:10. Mahakasika ny sabata hatrany no resantsika hodiniantsika. Manan-danja io ary eo amin'ny fiainam-pivavahana tena tsy azo ialana ity sabata ity. Ka tsy tokony hoe atao maivamaivana ny fandraisana azy sy ny fahafantarana azy, fa tena tokony ho araka izay voasoratra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy anao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra tahaka izay ataony ankehitriny ny lehilahy sy ny vehivavy raha toa ka tena manaiky ny sabata marina izy. Mavesatra izany teny izany, manindro ny tena, kanefa tsy maintsy atao satria tian'Andriamanitra mba hiandany aminy isika rehetra. Rojo volamena mampifamatotra antsika amin'Andriamanitra ny fitandremana ny sabata. Ary izany no antony tsy maintsy ampisy filaminana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, satria ny sabatan'Andriamanitra zava-dehibe. Aoka izany tandremantsika tsara, amboarina rehefa tonga ny sabata, fa dio mihitsy no mandehandeha tseroa. Indraindray mety hoe misy toe-javatra tsy mahaliana kely any am-piangonana dia lany resaka any an-tokotany, lany resaka, tsy eken'Andriamanitra izany. Ireo fivoriana rehetra izay tsy mahakasika ny fanandratana ny anaran'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra azy dia aoka ho ajanona mandritra ny andro sabata. Takiany lalàn'Andriamanitra ary miantso ny vahoaka an'Andriamanitra ny tompontsika mba hiverina amin'ny fitandremana ny sabata marina. Voalohany aloha dia izao, anaiky an'Andriamanitra ho mpamonjy antsika ary mandeha ho azy ny fitandremana ny sabata. Tsy ho ela dia hisy lalàna olaniana anery ny olona rehetra hitandrina ny andro hafa hosolo ny sabata. Tsy ho ela, efa ireo izay mandinika ny faminaniana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa mahafantatra an'izany fa hisy an'izany atao hoe lalàna momba ny andro hafa, lalàna manga, apetraka ho didi-jadona mihitsy anerena ny olona rehetra manerana an'izao tontolo hitandrina ny andro hafa izay tsy an'Andriamanitra. Tsy maintsy hiatrika an'izany zavatsarotra izany isika, ka raha tsy mijoro dia n'izao dia ho tojo olana. Inona moa ilay olana? Anaiky an'izany fitaka izany. No mety hoe tombontsoa ny fitiavan-tena, ny fitiavan-koa velona, satria maty very asa raha tsy manaraka an'izany lalàna izany. Raha tsy dia n'izao tsika dia mijoro eo amin'ny fitandremana ny sabata, dia mora foana ny ahatonga antsika hivadika tsy hanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Tsy maintsy hiatrika an'izany zavatsarotra izany isika ary ho tojolana, na dia tsy mandranitra ady amin'ireo izay mitonona ho mitandrina ny didin'Andriamanitra aza izany. Ry namana, mampieritreritra, maka honondraha tsara antsika amin'ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Famantarana amin'Andriamanitra sy ny olona ny sabata, ary koa porofo ny fahalemem-panahiny sy ny fitiavany ary ny famorapony amintsika. Mitarika antsika izy mba hankatoy ny sabatan'Andriamanitra, satria misy fiarovana, misy fialofana, misy famonjena antsika ao amin'ny sabatan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nivoady fa hita ireo izay mankatoy an'Andriamanitra. Nasehony taminy fa Andriamanitra izy ireo izy, ary izy ireo olony, ka anorina fanekena vaovao ho amin'ireo olon'Andriamanitra ireo. Ny fikasan'Andriamanitra dia ny hitombony ny fitiavantsika an'Andriamanitra ka hiseho ny fankatoavantsika azy amin'ny alalan'ny fitandremana ny sabata. Tahina isika, tafatoetra amintsika izany hafatra izany, hivavaka isika. Saotranao izay eto mitsara no ny hafatra lehibe menao anay. Mahakasika ny sabata ihany e. Ampio izay mba hitandrina ny sabata araka ny sitraponao. Omeo hery mba hisy fanavaozana ara-panahy isan'andro amin'ny fiainanay tsirairay avy, ka ho fantatra izao tontolo izao fa vahoakanao izahay. Mandray ny famantarana avy aminao. Taio ny tsirairay avy aminay, amin'ny anaranao Kristy Tomponay. Amen.